Laina kokely miisa 4 no natolotry ny fitondram-panjakana foibe any solom-bavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao Vatomandry ny zoma fa 5 febroary 2024 tao amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana tao Ampandrinomby. Amin'ny anaran'ny vahoaka ny distriktan'ny Vatomandry ny sorana ny fitondram-panjakana izay tarihiny Andrinirina Rajoelina makasitraka ihany koa ny vice-ministre ny fiompiana fa fampanantenana napetraka izy ireo ao anatin'ny distrika zao zavatra zao sambany tamin'ny tantara nomba nahazo akoho kely ohatran'izao ny distriktan'ny Vatomandry manome toky anareo ny tenanay fa hiezaka amin'ny fikarakarana an'ireto akoho kely reto. Eto moa dia misy olo tena ny tanora mpiopy tonga eto ary efa mba niofana ihany koa tamin'ity resaka akoho kely ity dia mino sy matoky izay fa tao anatin'ny herinandro izay niantsonanay mba ahazo nyity akoho kely ity dia efa niomana zahay isana commune izany hoe commune 9 zany no cible amin'izao fotoana izao dia ny commune urbaine ny Vatomandry, commune ny Sarasambo, commune ny Ilaka Est, commune ny Rovan'ny Caroline, commune Tsivangana, commune Maintinandry, commune Ambodivananto ary commune Samatevina. Zany hoe eo amin'ny commune 9 zany dia ao anatin'ny fikambanana zany no hanomezana an'le akoho satria misy atao hoe fikambanana voamamy any Vatomandry dia ireo fikambanan'ireo zany no anoloranay an'ity akoho ity. Fantatra teto fa zanak'akoho efa vita vaksiny ireo nozaraina ho an'ny vahoakan'ny Vatomandry niarambona tamin'ny rivo-doza nifanesy teto ireo. Azon'izy ireo hoanina ao aorianany fa 5 na 6 entina ampitomboana ny tany protéine azo avy amin'ny biby na koa ompiana hitadiavam-bola ireo zanak'akoho nozaraina ireo. Marihana fa izao hetsika izao dia toy ny ezaka efa nataon'ny fitondram-panjakana foibe tany amin'ny faritra Moromania, Matsiatrambony, Ioromé ary ny distriktan'ny Mahanoro ary hotohizana any amin'ny faritra hafa. Ho atao lahara-pahamehana ireo faritra nolalovan'ny rivo-doza nifanesy teto amin'ny Nosy.